vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba Nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofeny fifaliana no iarabako atsika menaka mpanaraka ny fandarana rehetra eto amin'ny télé eto amin'ny radio amin'tian'io mahafinaritra ity mbola mpianatra atsika zavatra raingeza be indray androany mahakasika an'izany atao hoe fahendrena izany anisan'ny efa nampanantenako hatramin'ny maly fa iresaka momba ny atao hoe fahatezerana sy atao hoe inona moa zany hoe mahatsindry fo zany no anisan'ny zavatra tena horesako androany satria tafiditra ao anatin'le atao hoe fahendrena taolotsika hivavaka angataka manokana ny fitarian'ny tompo misaotra indrindra tompo satria Andriamanitra lehibe sy marina ianao ary Andriamanitra mahagaga androany ianao dia hiteny aminay indray ary ampahery anay sy hanoro lalana anay sy zavatra tokony ho takatray sy tokony ho voaray anay dia omenao anay androany ho ampaherezanao reto mpijery sy mpanaraka amin'ny fandarany reto na amin'ny tambajotsa serasera aty a Frantsa aty Europe aty a Dubai aty ivelan'ny rehetrarehetra aty na ihany koa ny eto Madagasikara sy any amin'ny faritany rehetrarehetra dia andray fahasoavana avy aminao misy sora tompo amen ho atsika mpanaraka amin'ny tambajotsa serasera amin'ny Facebook sy ny sisa dia maniry any mba hipartagenao maximum partagena arak'izay tratra mihitsy ny fandaharatsika mba ho voaray an'ireo avatsika aty a Frantsa aty a Europa aty ivelany aty satria isaky ny fotoana tahaka zao moa zany dia mba hiarahanareo amin'ny tenako indrindrandrindra nareo aty a Frantsa aty dia mba hiarahanareo amin'ny tenako anomanantsika ilay fotoana lehibe amin'ny volana Mey iny anovana ndray vavaka délivrance spéciale ho an'ny fo ho tanterana eto a Paris aty a Frantsa dia manomana ity fandarana ity tsika koa marobe ireo namana sy havana rehetrarehetra zay tsapa hoe manana problème amin'ny fo amina zavatra maro isan-karazany dia tena tsara indrindra ny mba hipartagentsika maximum ho atsika eto Madagasikara moa raha manana havana ny ivelany ianao dia alefaso any ireny fandaratsika ireny alefaso any mba ho voarain'izy ireo ho arak'izay zany ho tahin'Andriamanitra isika ho atsika ty amin'ny faritany sy ny rehetrarehetra ty fianaratso ihany koa dia inoko fa ny fandaratsika an'io dia andraisatsika fahasoavana sy hery manokana andao maki tenin'Andriamanitra isika atao amin'ny ohabolana toko fa 520 ohabolana toko fa 520 no vakitsika amin'ny anaran'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy ohabolana toko fa 520 ary eo amin'ny andininy fa 20 andininy fa 20 manao hoe izay malaky tezitra manetsika ady fa izay mahatsindry fo mampitsahatra fifandirana izay malaky tezitra manetsika ady fa izay mahatsindry fo mampitsahatra fifandirana ohabolana 29 ohabolana toko fa 20 andininy fa 20 manao ny olona mora tezitra manetsika ady ary ny olona masika dia be fahadisoana ny olona mora tezitra manetsika ady
fa ary ny olona masika de be fahadisoana iresaka momba ny fahendrena satria ny boky ny oabolana ray manontolo a no atao hoe boky ny fahendrena ry havana boky ny fahendrena ary amin'ny mahaboky ny fahendrena azy dia boky ny fandaminan-javatra boky ny fandaminan-javatra mampilamina fiainana atonga ny fiainana milamina satria tokoa manko ry havana tena be da be ny olona no mieritreritra fa ny vola ny mandamin-javatra any ka rehefa manam-bola de mieritreritra fa tsy maintsy milamina amin'ny fiainana fa be da be mihitsy ny olona manam-bola ary tena manam-bola fa mikorotana ny fiainana be da be ny olona manan-karena fa mikorotana ny fiainana mikorotana ny fiainana be da be ny olona manana orinasa fa tsy mety manam-piadanana tsy mety manam-pifaliana ary be da be ny olona rehefa mikorotana ny fo de mararo azy rehefa manomboka mikorotan-tsaina ianao mikorotana ny fonao mikorotana ny azy de lasa mararo azy ianao de lasa tsy salama ho azy ianao de lasa vizanao ho azy ianao raha vao ny sainao tsy milamina raha vao ny fonao tsy milamina dia misy zavatra be da be mikorotana eny amin'ny fiarahamonina ary zany anisan'ny mahazo ny olona ty ampitan-dranomasina ty raha vao miresaka hoe ampitan-dranomasina isika aty a France aty a Europa de mbi ao an-tsaina avy hatrany hoe manan-karena ny olona any manam-bola ny olona any ary zany daholo mihitsiny zany daholo ny azakazahany tanora hoe ndeha ho any an-dafy a ndeha ho any a Frantsa manan-karena hono rehefa tonga any manam-bola rehefa tonga any manana an'izao rehefa tonga any nefa mifirifiritsika tonga ty ampitan-dranomasina ty fa ary le vola misy ny euro misy fa eninao koa hoe ohatrany tsy mety tena milamitsaina tsy mety tena manana fiadanana ary anisan'ny zavatra resahan'ny baiboly de momba ny fahatezerana ny fahatezerana tompoko no anisan'ny zavatra anankiray io tena manimba zavatra eo amin'ny fiainana ary ny fahatezerana no mahatonga ny fianakaviana misaraka ny fahatezerana no mahatonga ny olona sasany miala tampoka amin'ny asany efa nahita lehilahy anankiray zay aho tadidiko tsara tena faran'zay tsara asa faran'zay tsara asa izy io lehilahy io de manam-pahaizana izy indrindrandrindra izy raha miteny anglisy miteny anglais tena hoe ohatran'ireny amerikana reny mihitsy izy rehefa miteny anglais de izy io anefa tena tsisy asa mihitsy tena tsy nisy asa nandritry ny taona maro tena tsisy asa fa de miveziveziky ho venjivenjiny olona tena tsisy asa inona ny zavatra nitranga indray andro netiko mambavaka izy vavaka ho azy izy moa mipetraka tao amiko tao mihitsy tam'izany zay tany amin'ny faritany tampotampoka teo izy tonga de nahita asa tsara zany asa zany ary orinasa vahiny orinasa tsambo reny le sambo tatitra entana be retsaretrreny avy any Amerika reny manana ny branche-ny eto Madagasikara manana ny agence ao Tamatavy ary tsara ny karamany satria izy le miteny anglisy tena tonga de be da be ny iny izy ty ny mpiasa nanao entretien ny olona mifaninana tamy fa tonga de izy ny laniny zareo tao ary tena tsara asa ary tsara karama tampotampoka teo izy le tsy nanam-bola iny izy tsy manana nininy tonga de mibotsina vola amin'ny posy tena netika eritserity piasa na any anatina piasa tsambo ianao izy moa tsy piasa tsambo mandeha anaty tsambo fa anao borao fa le orinasa le tena matanjaky reny de niety de tena niety nandritry ny taona vitsivitsy inona ozy izy ianao natonga azy niala tao am'le orinasa fahatezerana sendra nangataka permission izy de tsy nahazo permission fa hoe marary ny zanany de tsy hay zay olana atao ampiasana hoe tsy maintsy any le zanany nefa tsy hoe marary grave be manahoany le zanany koa tsy atahorana hoe ho faty zanany koa tsy hoe naniny
fa tsy nahazo permission izy fa netin'le fatezerana tonga de nametra-pialana idémissionnao izy tonga de ny démission netin'le fatezerana vita ny démission ny fametra-pialana tonga ny herinandro tao arinan'iny tsisy asa natao tsisy ninina natao tony am'izay ny fo am'le fo ny tony tsara iny le zanany tsy maty le zanany tsy naninona le zanany sitrana eo vo nanenina fa naninona ny nametra-pialana aiza indray ny ahita asa ny fianakaviana rehetrarehetra ny teny taminy elahy tena olona dala elahy tena olona tsisy saina tsara orinasa tsara ny lahy iny tsy karama ny lahy iny asa ny lahy tsara iny de tena iny ny teataony lahy zany ny vokatry ny fatezerana inona ny afaran'lera namana tateorina lasa mpanao babi olona manapaizana de lasa mpanao babi sisany asany nanangana trano le trano tsy vita hatramin'ny farany ary tsy fantara zay nahazo azy tsy fantara zay nahazo azy tsy fantara hoe inona ninona nananinona fa de asa navokatry le alahelo tao am'le hoe voarokany asa navokatry ny alahelo am'le zao efa tsy miasa tsony tampotampoka teo natory amin'ny alina tonga amin'ny maraina tsy mifotso tratry ny arrêt du cœur manimba zavatra be da be ny fahatezerana manakorotana fiainana be da be ny fahatezerana misy olona tezitra miady mivady de tezitra efa nahita olona taky zany a tezitra tamin'ny vadiny izy ary tsy natsindry foa mivokatry ny atezerana nefa tsy de ady de manahoana akory ny raisiny ny antso tonga de nitsondrominy tamin'ny antso ny vadiny maty le vadiny zay vo tonga saina fa naninona teo fa ahoana koa raha ny vonoko ny vadiko fa inona koa ny nahazo ahy nefa ady tsy de manahoana fa ny vonono ny vadiny maty fahatezerana ny fahatezerana misy zavatra raha lasaina baby malala zavatra tsy ato anaty baiboly ato ary matony baiboly mametraka tsara ny ty hoe oabolana 29-22 ty izy hoe ny olona mora tesitra manetsikady ary ny olona masika de be fahadosoana ny olona mora tesitra manetsikady ny olona rehefa mora tesitra de manetsikady vonono ny vadiny tsondrominy tamin'ny antsa maty naninona firifiry ireo olona mora tezitra mamono ny zanany mikapoka ny zanany mivelo ny zanany tampotampoka hoe maratra ny zanany maty ny zanany manenina tongotra matanana ny fahatezerana ary zany ny antony raha ho atsika tia frantsa manokana zany ny antony anaovantsika nyty délivrance spéciale ho an'ny fo ity satria ny fahatezerana de miainga avy ao anatin'ny fo ny fahatezerana de miainga avy ao anatin'ny fo ary tsy hain'ny olona micontrôle ny fony io indrindraindrindra rehefa mbola tsy ao am' jesosy izy zany ingeny mahatonga ny any andafy de tena misy fomba tsy haiko hoe fomba resaka fiarovana manokana mihitsy ao tokantrano hoe rehefa misy olona tezitra de asina zavatra vakiny mihitsy ao an-trano io hoe io vakina io potehana mba tsy atonga ny totondrony tamin'ny Facebook tamin'ny internet nahitan'iny miady izy mivady mpinanakanina miady izy mivady de le raha mato zany ohatran'ny tsy hay hoe samy miady eo samy tesosa le izy mivady de samy miady eo de tsy nataty le rangahy eo mpinanakanina de oleo de tokony amely an'le vadiny izy hitifitra totondro sy anna nalaina ren'le papay nalaina ren'le inona le menamena le voankazo menamena be reny le menamena be misy voan'le fihinan'ny olona am'izao reny nalaina iny mikapokapon'le rangahy tena piara ny fahatezerana eo satria ny fahatezerana de avy any anatin'ny fo zany ny mahatonga ny olona sasany ren'le mijery baolina misy zavatra tseritseretiny eo am' baolina eo a
tonga de io tele io mipotipotehana io tele io mipotipotehana ary samy manana ny fisehoan'ny fahatezerany daholo ka samy manana ny fisehoan'ny fahatezerany daholo ny olona rehetrarehetra ianao io zao manana ny fanehoana ny fahatezeranao misy fotoana ianao mandeha mampirafy rehefa tezitra misy fotoana mandeha mijangajanga misy fotoana mandeha misorotoka satria ny fiheveranao fa rehefa mamo ianao rehefa misorotoka ianao dia zay mampilamina ny raharaha zay mampilamina ny fiainana fahatezerana io fahatezerana io raha lasina bavy malala ary zay no mahatonga nanampianatra manokana ozy izy ny oabolana 15-18 ny vakitsika teo 15-18 ny vakitsika teo manao hoe izay malaky tezitra manetsika ady fa izay mahatsindry fo mampitsahatra fifandirana izay mahatsindry fo mampitsahatra fifandirana mahatsindry fo miresaka amin'ny baiboly eto momba ny hoe mahatsindry fo sy momba ny atao fahatezerana rehefa mahatsindry fo ianao izy izy mivoalaza amin'ny baiboly eto izay mahatsindry fo no mampitsahatra fifandirana ary mampilamina amin'ny fiainana zany izy fotoana efa niaina lalina an'izany fahatezerana zany taloha tadidiko tsara nisy orga zay zany no tena hoe mahatonga anahy teny aminao hoe io fahatezerana io manimba zavatra be da be io ary rehefa tezitra ianao de misy zavatra tsy hainao ny maîtriser azy tsy hainao micontrôler ny fonao ary tsy maintsy mifara amina fanimban-javatra nisy orga zay organ'olona nindrama zay orga tam'izany moa zany mbola tsisy synthétiseur reny fa orga tsotsotra reny de misy fianakavinay mitendritendry eo de za zany mba miteny aloha mba hitendry tsy omeny mihitsy aloha mba hitendry indray tsy omeny mihitsy fa izany mbola mitendry de efa manomboka enle foko hoe tena manomboka midobodoboka zany foko zany tonga izy de natosoko indray mandeha tena nomboka tena entin'ny fahatezerana kapokapohako tao le orga kapokapohako tonga de kapokapohako tena tsy tonga de potika le izy potika le zavatra olona nefa zavatra nindrama tsy moramora nanarina an'izany tsy moramora nanarina an'izany ary nahitako nandraisako lesona goavana manao hoe tena manimba zavatra ny fahatezerana manimba zavatra ny fahatezerana inona daholo ny zavatra entin'ny fahatezerana io ny fiainan'olona inona daholo daholo ny fahatezerana tompoko de miteraka ho amina von'olona mahatonga anao tsy mahafeny tenanao sy ny tananao dia miady ianao de mahatonga anao mamon'olona mamono ny vadinao mamono ny akonanao mamono ny piraitapo aminao faharoa ny fahatezerana de mahatonga anao tsy mety manana fiadanam-po sy filaminatsaina efa nisy fotoana netiko teto zany tam'izany fotoana zany fa rehefa misy zavatra za manokana moa zany taloha tena tezaina faseporana asma io ary tena rehefa tratran'io a tena mijafajafa mihitsy ary tena sepotra mandritry ny tapabolana ray volana sepotra ary tsy mahavita ninina mangana daholo ny tare tena le mangana de mila mivonto ny vantana ray manontolo de tena ohatroatra zany fa nisan'ny tsapako rehefa mitonga fahatezerana io de tsy mahita tory amin'ny alina tsy mety mahita tory amin'ny alina mivadibadika zany ny vokana ny fahatezerana de mitarika valifaty mahatonga ny olona malifaty ary tia malifaty foana ny fahatezerana de miteraka lolopo sy ratrapo zany ny vokatry ny fahatezerana eo amin'ny fiainan'ny olona fahatezerana zany natonga baiboly miteny eto hoe fa ny olona malaky tezitra ozy izy de manetsika ady fa izay mahatsindry fo mampitsahatra fifandirana inona ny mahatonga anao lasa tsy mifandray amin'ny havanao rehetra tsy mifandray amina piraitapo
inona mahatonga anao tsy mifandray amin'ny fianakaviana, inona mahatonga anao tsy mifandray amina olona sakaiza mahatoky, amin'ny namanao inona no mahatonga anao tsy mifandray amin'ny olona rehetrarehetra, tsy ifandraisanao daholo atsy tsy afaka mifandray amin'ny resaka nisy fotoana fahatezerana. Zany no mahatonga ana tena hoe miresaka momba an'le fahendrena moa tsika de miresaka momba an'le délivrance spéciale ho an'ny foty. Zany no natonga an' Jesosy ny Baiboly nilaza ny teny Andriamanitra indraindro anaka atolory ihany fonao, atolory ihany fonao. Ny vahaolana nomen'Andriamanitra nomeny Jesosy atsika de zao ny fotsika mila tolotra an'Andriamanitra. Fa io zany tsisy afaka mikontrôle an'io zany, tsy vo kontrolenao zany io raha tsy ao amin'Andriamanitra irery ihany, raha tsy olona ao amin'Andriamanitra irery ihany, tsisy an'izany le hoe mahatsindry fo zany ianao de ndana tony hoe ny fo, tsy misy an'izany. Eo manko anisan'ny fanafodin'ny dokotera, ny fanafodin'ny dokotera sy ny mpitsabo de izao: rehefa marary fo ianao ka manatona dokotera, marary fo de manatona dokotera de zao ny tenin'ny dokotera: amboary ny fonao, amboary ny fonao. Jerenareo am'izany angely izy ny aleanao any amin'ny dokotera, ny aleanao any amin'ny mpitsabo satria anao marary fo ary mijaly, de izy nasaina manamboatra an'le fonao zany, nasaina mitsabo hoe tsabo dokotera ny foko fa marary. Tonga any amin'ny dokotera ianao de dokotera nga mitsabo, ianao ihany nasaina mitsabo ny fonao, amboary ozy izy ny fonao. Ina ndikile amboary ny fonao, tsabo ny fonao. Zany hoe rehefa tonga any amin'ny dokotera ianao tsisy ninina azo ny dokotera atao amin'ny mihitsy. Tonga any amin'ny mpitsabo ianao tsisy ninina azo atao mihitsy ao anatin'ny fonao rehefa tonga any amin'ny mpitsabo ianao, satria izay ihany ny valy teny azonao, ianao ihany ny manasitrana ny fonao, ianao ihany ny manamboatra ny fonao, ianao ihany ny tsabo ny fonao, ianao ihany ny tsabo ny fonao. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana tsotra anaka atolory amin'ny fonao. Zany no natonga ny Jeremia nilaza, zany natonga ny ten'Andriamanitra ataon'ny Jeremia nilaza mana hoe ny fo de manana aretina tsy azo sitranina, ny fo de manana aretina tsy azo sitranina. Eo amin'ny Jeremia 7:7. Ny fo de mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina, manana aretina tsy azo sitranina. Rehefa vita ty fandarana ty anao délivrance ao atsika, na ho anao mpanaraka ny fandarana eto Madagasikara na ho atsika te Ampitandranomasina, anao délivrance ao atsika rehefa aveo. Fa tsisy olona afaka mifehy mihitsy, tsisy olona afaka mifehy mihitsy an'io fony io raha tsy Andriamanitra rery ihany, ary tsisy mahasitrana an'io. Inona moa ry havana no mahatonga ny hoe mijery vonge efa misy fotoana eo mijery zavatra ao anaty Facebook ianao de tezitra, mijery commentaire ianao de tezitra, ary ny devoly fetsy alohan'ny atory ianao tsy maintsy asiany devoly zavatra mampatezitra anao sy manafotoana anao. Alohan'ny atory ianao mahita zavatra ao anaty telefoninao mampatezitra anao. De zany no mahatonga ny olona maro ao anatina Facebook io de ahitana an'izany be da be. Mahatonga ny olona maro mamoaka vava ao anaty Facebook, tena hoe mitatataty ianao anaty Facebook de nefa nendraindray tsisy miaina akory. Tezitra ianao manao commentaire, tezitra ianao mahita publication n'olona, tezitra ianao mahita vidéo, tezitra ianao mahita an'zao. Ary iny de tsy mampilamina anao. Tezitra ianao amina mpanao politika, tezitra ianao amin'ny mpitondra fanjakana, tezitra ianao amin'ny patron anao, tezitra ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra, mampatezitra anao daholo, mampatezitra anao daholo, mampatezitra anao daholo. Ary zany no mahatonga ny fiainantsika tena hoe mahatsiaro anao tsisy filaminana, mahatsiaro anao tsisy fiadanam-po, mahatsiaro anao hoe tsisy fiainana milamina zany, fahatezerana foana ao an-trano fahatezerana. Jereva nge ray trano ihany nareo mivady, ho aiza nefa ianao iverinao ihany,
ipetraka ao ihany, ihinan-kanao ihany. Fa vokatry le fahatezerana de misy fotoana nisitaka fandriny etsy de nisitaka kely etsy de nisitaka any etsy de misy fotoana vakina ny vilia de vakina ny termosy de vakina ny vokatry ny fahatezerana. Nefa de avy eo tsisy ninona entin'le fahatezerana akoatra ny fampitehana sy faharavana. Tsisy marisitrana an'io. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe anakatolory ihany fonao. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity Jeremia 17 ity manao hoe ny fo de mamitaka mihoatra noho zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranana. Andininy fafolo de izy izao Jehovah ny mpandinika amin'ny fo sy ny mpandinika amin'ny fo sady mpamantatra amin'ny vo mba hanome ny olona rehetra araky ny alehany avy de araky ny vokatry ny asany. Riavana malala. Zany nge ny antony hanompoana an'Andriamanitra, zany nge ny antony hanolorana tena ho an'Andriamanitra. Mijaha anisan'ny zavatra tsapako a. Misy firenena zay ao Afrika ao efa nandehanako. Tsy mampaninona any miteny azy Congo, ao Congo. Tsy haiko moa zany zay firenena hafa. Fa ry zareo ao tena hitako manana toepo mora tezitra. Mora tezitra de mora misafoka de mora enti-por zareo ao. De inona ozy izy reo manimba zavatra be da be. Manimba hatramina asan'Andriamanitra, manimba pasteur be da be zany ao Congo, manimba fiarahamonina be da be, manimba fianakaviana be da be, manimba asa be dia be. Misy olona tena tokony hitanao to, misy pasteur zay hitako tokony tena ho lasa lavitra ny fiangonana misy azy. Tokony ho lasa lavitra, mahay mitory teny zany pasteur zany, mahay mitory teny. Vavaka ho amin'ny marary zany, nitsodrano zany tena hoe nitsodrano ataony de tena mitondra fitahina ho anapiny mihitsy. Tsodrano ny pasteur fa inona problème le pasteur mora tezitra. Zany tezitra andro manalala zany. Misy embouteillage de tezitra. Misy bouchon de tezitra, misy embouteillage kely de tezitra. Inana de tezitra. Mivilavila kely le tomobile eo anoloany de tezitra. Mifandisy kely ny vitesin'le chauffeur de tezitra. Avy ny orana tezitra. Mangatsika andro tezitra. Mifandisy ny famerim-bola de tezitra. Misy zavatra kely manala de tezitra. Ary raha ianao ny ao anatin'izany tena ho tapaka lalan-draha vetivetika ianao, ho tapaka lalan-draha tampoka ianao. De inona moa zany ny fiainanao, inona moa fiadananao am'izany hoe manana tomobile 5 ianao 4. Anananao orinasa. Anananao vola amina miliara. Anananao ny euro. Anananao ny trano firy. Nefa ianao tezidava. Tezidava. Piasanao matezitra anao. Manodidina anao mampatezitra anao. Ao an-trano ianao tezitra. Be sira ny loka tezitra. Tsy ampy sira ny loka tezitra. De inona moa zany ny fiainanao? Mba de nionga izy ny fampianarana me pasteur anao zany. Mijaly ianao ary ianao anisan'ny olona mijaly indrindra eto ambonin'ny tany. Tsy olona sambatra zany ianao na manana camion firy azy. Ary natao anao ty fandarany ty. Sy zavatra rehetrarehetra mitsanga de mampatezitra anao. Mainy loka tezitra, be sira ny loka tezitra. Ary mahita zavatra te hite amoana tezerana foana ianao, mahita foana ianao, mahita pasteur ertiny ianao tezitra. Ty indray le zala be resaka be, le pasteur be resaka be, miseho manapahindrena be anina be, zay zavatra hitanao rehetra tezitra, mijery commentaire ianao tezitra. Ary hitanao ianao tsy mba mety manam-pifaliana. Ary vokatry ho aretina io de tena anisan'ny gravy io le fahatezerana io. Ny zavatra entin'izy io ry havana de misy aretina maro. Aretina maro. Jereo fa lasa mangamangana daholo na nitarehanao. Ny olona tezidava de zany. Mangamangana ny tarehany, mangamangana ny tanana. Tsy malany sakafo. Marary eny amin'ny vavony any. Ary io mifandray. Ozy izy ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Jeremia 17:9 ty hoe 17:10 izao Jehovah mpandinika ny fo sy mpamatatra ny vo. Ampifandraisin'Andriamanitra eto ny resaka fo sy vo. Cœur sy rein any amin'ny rein anao any. Ny olona tezidava
de tsy ao amin'ny fony fotsiny misy problema fatra any anatin'ny ray ary jereo nge ianao tezitavy io fa jereo fa mandeha dokotera matetika ianao jereo nge fa mihinana fanafody matetika ianao tezitavy io jereo nge fa tsy tena mety stable zany ny fahasalamanao tsy mety stable ny fahasalamanao satria misy problème fatezerina anatin'ny fo Andriamanitra irery ihany ry havana ary io anisan'ny za de misaotra an'Andriamanitra zay no mahatonga na mampirisika foana ny tony fandaharany tony ry havana raha mety alefaso mihitsy tony fandaharany tony am'le olona le mora tezitra ireny alefaso any am'le aza partagena fotsiny io amitsika samby vavaka alefaso any am'le olona tsy mivavaka reny alefaso any am'le dihuile fanosorany reny fa reny zao reny tena misy olana any anatin'ny fony mihitsy izy any am'le dihuile fanosorany any am'ireny le gaz serasera aty amin'ny Frantsa aty reny alefaso any fa misy olona be da be mila miaino ny tony fandarany tony amo any atezerany ary ny amo zany efa tsy ndriko mandrakariva foana zany hoe anao délivrance ho an'ny fotsika aty Frantsa aty manomboka any am'le 20 mai any ho any any amin'ny tapatapaky ny volana mai any tavaveriny eto Frantsa de ao anatiny zany tsy hoe amin'ny fotoana io vao tena anao délivrance ho an'ny fo fa atao anatin'ny fandaharany eto de fa anao délivrance manokana na ho atsika eto Madagasikara na ho atsika aty Fianaratsoa aty Tamatavy eto Tananarivo aty ivelany aty anao délivrance spéciale ho an'ny fotsika de ny efa fifaliana sady ho any hoe avoay mihitsy aloha ny atezeranao anaty commentaire avoay mihitsy avoay ny alahelonao rehefa misy zavatra mavesabesatra anatin'ny fonao de ataovy miraradraraka mihitsy satria anisan'ny efa délivrance sady ny famohan'ny reny atezeranao anaty commentaire reny mba tsy taka sy tontondro no alefanao mba tsy eny ambony direction na volant eny ianao nitezitra de ny tomobile ny adofotra ao amin'ny tomobilin'olo-kafa fa alefaso anaty commentaire daholo no fatezeranao rehetrarehetra de atotofo eo daholo de alefaso raha tsy ampony ray ataovy roa ataovy telo ataovy efatra ataovy dimy avoay faratapony mihitsy de raha tsy afaka amin'io raha mbola tena tsy afaka de tsy maintsy mandray an' Jesosy mihitsy ianao zany tsy maintsy manolo tena ho amin'ny tompo mihitsy ianao zany ny dika an'izay de tsy maintsy tonga mihitsy ianao délivrena le amin'ny tapatapaky ny volana mai io aty Frantsa aty Paris zay ny lalànany tsy maintsy mirosotsika amina vavaka matanjaka fa metra-tanana fa ny fatezerana manimba zavatra betsaka ary ianao mizao zavatra tsapatsika indray itsika tezitra reny ka mampiasa force mampiasa tanjaka vokatry le fatezerana tonga de hoe manda dakanao ny alika dakanao ny saka dakanao ny vitre rehetrarehetra ohatrany dakanao ny itovizany de zao maneniny ianao maneniny rehefa avy nampiasa force ianao ka nanao foana nanao zavatra tsy tokony atao de nitovizan'ny olona rehetrarehetra tao anaty fatezerana de manenina daholo tezitra ianao eny ambony tomobile satria ny dépassen'ny zay imbedabe ny mahita an'izany dépassen'ny tomobile ianao tomobile kelikely noho ianao na tomobile matanjatanjaka noho ianao de ozy ianao iny voko ve no midepasy iny ko ve no midepasy vokatry le atezerana de manitsaka tsy te alalatsona inona ny eo alohanao tadidiko tsara tam'izay tany atsira be farany teo nenay moa V8 nentina atao 4x4 be iny tampotampoka hoe misy tomobile golf kely tsara tany golf kely type 5 angamby sa io zay moa de lalana tontonony any misy mikototona nenay 4x4 de ny dépassena le tomobile kely tezitra izy avy any ny andro alina tezitra izy avy any anenjika anay lalana amin'io sady mikototona ny lalana an'io misy an'le casseur de vitesse ny lalana amin'io misy lavaka fa tsy ny rara iny fa ny dépasseno hoy za mantsy an'le raha la chauffeur avelo izy andeha
iny izy fa mizesta mihitsy izy teo alohanay manano le ny depasy inona hoy izy ianao nidofotra tampoka tamina lavaka anakireo tonga de mipoaka amin'ny pneu akoro ary raha ohatra mipitika hatramin'ny eny pneu anakiro tonga de mipoaka tsy maintsy nijanona mezana fotsiny de lasa nandeha somary mezana kely fotsiny de lasa nandeha ary nanenina fijeriko azy amin'io de ody ty Antananarivo izy tavelo tsira be amin'ny andro alina vokatry ninona fahatezerana fifiry no migadra any tam'mora vokatry le fora amin'ny mafana tsy voafeny fahatezerana de manao foana mamaly faty manao daka sy totondry satria tena nietele fahatezerana ny olona dala ary zay mihitsy ny voalazan'ny baiboly atao amin'ny eo amin'ny andininy fa vetivetiky oabolana toko faefatra amby folo oabolana toko faefatra amby folo vakiko ane amin'ny anaran Jesosy eo amin'ny andininy ny mahafinaritra am'ty baiboly ity de ainy tsara hitany baiboly daholo ny fiainanao rehetrarehetra oabolana 14:29 fozy izy 14:29 be saina zay matsindry fo fa ny malaky tesa mampiseho ny fahadalana be saina ny matsindry fo fa ny malaky tezitra mampiseho ny adalana baiboly miresaka an'izany eto tena adalana mihitsy mampiseho ny adalanao mihitsy ianao amin'ny anao mora tezitra io mampiseho ny adalanao anao no mora tezitra io ianao zany tsy hoe ianao mafy be rehefa mora tezitra tsy hoe ianao no matanjaka be fa zany manko ny atsika ndraindray ohatra ny hoe tiana aseho hoe zaranga tena zany tena mafy be fa zany tezitra zany tena zaosozao ka tena asehoko non tsy mafy be ianao fa adala ozy izy mivoalaza ny baiboly eto ny malaky tezitra mampiseho ny adalana fa ny olona manana fahendrena mahatsindro ny fo tena fahadalana tompoko ny fahatezerana ary raha ianao manana an'izany miainao anatin'izany na tonga anao tsy nanana problème misy fotoana ny atsika ohatra zany zay efa nahita olona efa mpanaovana mariage mpanaovana vodiondry misaraka tampoka vokatry ny fahatezerana tezitra tamin'ny toetra n'le rafozany tezitra am'le zodahany de tonga de zarangary tsy anambady raha ohatrany alo rangay janony ty lo janony ty mariage ty fahatezerana nahitan'le tovolahy ohatrany sangisangy kely tamin'ny namany tsy fantareo inona le zavatra ny fampiresana teo inona ny sangisangina teo fa eo le asa rotam-piaro mifangaro atezerana tonga de za tsy araka amin'ny latsonina za tsy anambady any lahy aloana ary nahita zavaroso zany fimbedabe nahita zavaroso zany mitambatambaha zany le lehilahy andao ny fahazamanao aneo kifa efa fantatry ny fianakaviana ny fiarahantsika za hoa tsy anambady tsony za hijanona aloha dabodaboka any aza tao anio akifa andao ki mba tena atao ny raha fa manala barakany tampotampoka io najanon'le lehilahy napiakatra vehivavy hafa le lehilahy bloqué no anaty Facebook nataony liste noir anaty telefona le vehivavy napiakatra vehivavy hafa izy fotoana foiorinana iny nandoaliky aloha averina am'izay fiarahantsika roa aloha kifa tezitra fotsiny tamin'iny ozy lehilahy fa tsisy hevitra tso efa vehivavy hafa zao nampiakariko ianao efa niteny fa efa tsy miaraka tsony tsika efa vita efa bloqueko ianao anaty telefona bloqueko ianao anaty Facebook vita ny tantaratsika roa oka kifa nanenina fa nanao andreny fa zaosozao fa tena aloha kifa efa rava amin'ny baolina zay ianao vao anao centre vao andeha amony baolina lefa vita ny fahatezerana ary ianao misy fotoana tena mahatsiaro tena tsy fidiny na ianao renge mahatsiaro fa maninona ary
manenina anao arinan'io fa ahoana ary ianao misy fotoana efa miteny hoe ary impilipily moa itsika le makasitanana vady aman-janaka reny manompa manao zavatra tsy mety reny impiry ianao no manenina dia zao no teny hoe tsy hanao tsony ahy tsy teny tsony ahy tsy aleo fa tena nanenina fa ino ny farany tsy hanao ohatra n'iny tsony a tampitampika eo dia miverina ihany tampitampika eo dia miverina ihany tampitampika eo dia miverina fa inona le antony satria ny fonao tompoko tsy azonao maîtrisena zany tsy possible ianao ny acontrôler amin'ny fonao tsy maintsy mila an'Andriamanitra manenina ianao fa avy nanao action efa potika daholo ny entanao an-trano vao manenina efa rava ny fananana efa avy nandratra olona avy namon'olona efa potika ny tomobile vao manenina fa ianao nefa mahatsiaro hoe fa tsy hange tsy tompony tenako hoe tsy haiko angely izy ka zay le ilana vavaka zay le ilana délivrance zay ny ilana an'Andriamanitra amin'le zavatra tsy hainao sy tsy vitanao ny ilana an'Andriamanitra io no etsoina an'Andriamanitra ary zany ny ampahirezako anareo na iza anao manaraka nyity fandarana ity tsy maintsy mila ny fanampian'Andriamanitra ianao mila vavaka ianao fa tena fahadalana ny fahatezerana fahadalana ary tsy hainao ianao ngeny mampalahelo anao ane dia zao tsy mety mino an'ity baiboly ity mihitsy ianao tsy mety mino ny zavatra toriny eto mihitsy ianao zay ny olonao ianao mieritreritra hoe beloha manam-pahaizana ianao ne manam-pahaizana manana diplôma manam-bola ianao ne manan-karena fa misy zavatra tsy azonao fehezina ao anatinao ao tsy hainao no mifehy azy tsy hainao no mifehy azy ny olana koa nefa mampianatra anao eto ny zavatra tokony ataonao sy fampianarana tena marina amonjy ianao sy anafaka anao ianao koa nefa tsy mety mihino le zavatra teneniko dia inona ary zany natao anao satria fiverinao fivavahana ty fa fangoronana fa folo-karena zay le ho atsainao io fangoronana rakitra izy ty tsy atsy zany fa nafahana anao ary famonjenanao ny antonontony fandarany tony famonjenanao ahafahany ianao amin'ny asana devoly ahafahany ianao amin'ny herin'ny maizina ary amin'ny zavatra tsy hainao vahana dia ny tompo hanampy anao ary anafaka anao engane zany fampianarana sy tevoteny zany io anampy-pedabe-anao ary anafaka anao raha mety hanao délivrance anareo aho indrindrandrindra nareo atya France aty Italie aty Dubai aty Koweït aty Maurice La Réunion naiza naiza misy anao ametrao tanana ny fonao ametrao tanana ny fonao araho zao vavaka zao Jesosy fatary fa ty ahy ianao fatary fa mamonjy ahy ianao fatary fa mandray ahy ianao hitanao Jesosy mifoko mora tezitra hitanao ny foko mora malahelo vonjeo a Jesosy nampianarinao andro any tompo fa tsy mahay mitsabo ny foko tsy mahay manasitrana ny fomora tezitra tsy mahay an'izany fa nampianarinao a Jesosy fa ianao rery ihany no mpandinika amin'ny voson'ny fo ianao no nanamboatra ny foko ary ianao no manasitrana azy vonjeo a Jesosy sitrano ny foko sitrano ny foko sitrano ny foko miala ao anatin'ny foko ao ny alahelo rehetrarehetra miala ao anatin'ny foko ao ny areti-po rehetra miala ao anatin'ny foko ao ny ratrapo sy ny fahatezerana rehetra ny fahatezerana rehetra Jesosy eo raiso ny foko anao raiso ny foko anao raiso ny foko anao manolotra ny foko sy ny fiainako anao noho izany Satana miala atao anaty kato ianao miala atao anaty kato ny devoly rehetra miala atao anaty kato ny fahatezerana amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fahatezerana amin'ny anaran'i Jesosy
miala ny fahatezerana anatin'ny foko ao. Jesosy anompo anao ahy, vonjeo ahy, vonjeo atompo, vonjeo atompo, sitrano mba ho afaka amin'ny fahatezerana. Misaotra raha io. Amen. Ao anatin'ity feokira ty eo amin'ny 2 minitra io manova délivrance, délivreo ny fonao, délivreo ny fanahinao, roainy fanahy fahatezerana dia mitenena amin'Andriamanitra. Zaho mihitsy Jesosy hoe tratran'izany olana zany, zaho mihitsy Jesosy ny tratran'izany problème zany, fa afao a tompo, sitrano a Jesosy io, afao a Jesosy io, samy mivavaka mafy ao anatin'ity feokira ty. Anao délivrance anareo anao délivrance anao ametro tanana ny fonao am'izao fotoana zao, ametro tanana ny fonao. Fa afaka Jesosy ho an'reto ralasena bavy reto, na eto Madagasikara izy, na te Ampitan-dranomasina, na inona reto-po, na inona fahatezerana anatin'ny fo, na inona asana devoly, miala amin'ny anaran'i Jesosy eo anatin'ny fo ao. Potsery mafy ny fonao, na piopio mafy ohatr' zao, na potserinao mafy, miala ao anatin'ny fo ao ny fahatezerana sy ny alahelo eky. Ny ozina avy any amin'ny ray aman-dreny, reo ozina mora tezitra rehetra, fanahy mora tezitra rehetra avy any amin'ny ray aman-dreny, fanahana fahatezerana rehetra avy any amin'ny ray aman-dreny, miala ao anatin'ny fo ao, miala ao anatin'ny fo ao ny avinavina rehetra. Mingavy anao aroainy fanahy ny avinavina iala ao anatinao, mifamatotra amin'ny fahatezerana ny avinavina, famatotra amin'ny fahatezerana ny ambom-podisy toerana, ny ambom-podisy toerana. Roay amin'ny anaran'i Jesosy zany ambom-podisy toerana sy avinavina zany. Ny frehariana roay zany, satria mifamatotra amin'ny fahatezerana amin'ny frehariana, tsy manaky ambanin'izanizy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy eo anatin'ny fo zany frehariana zany, miala zao de zao. Ny ratsa-po rehetrarehetra, ny lolo-po rehetrarehetra, ny fanana valy faty rehetrarehetra, miala ao anatin'ny fo, 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 miala ao anatin'ny fo. Tsy maintsy ho afaky ty anambavy ty sy lehilahy ty, miala nareo Satana ny anaran'i Jesosy, miala ao. Aza mivavaka atsony ianao, aza mivavaka atsony ianao, fa sokafo mivavanao de miaina mafy ianao. Sokafo mivavanao na mijery télé na mijery Facebook atao hoe fa miaraka amin'ny fofinainao eo de tsy maintsy miala ao ny devoly rehetra, miala ny fanaratsy eo anatin'ny fonao. Sokafo fotsy mivavanao de avoay ny fofinainao, ivoan'ireo fanahy fahatezerandreo, miala ao anatin'ny fon'ireo olona reo, miala ao anatin'ny fony ao, miala ao anatin'ny fony ao, miala ao anatin'ny fony ao, miala ao anatin'ny fony ao. Ny fanahy fahatezerana rehetra miala ao anatin'ny fony ao, miala ao anatin'ny fony ao. Ny fanahy fahatezerana rehetra miala ao anatin'ny fony ao. Ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Maivamaivana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra indrindra tompo, ho afaka reto vahoakanao reto, ho sitrana amin'izao maalina izao na amin'izao maraina izao. Amen. Ny tompony hitantsika, ny tompony hanafaka anao sy hamonjy anao, ho tapaka ny ozina rehetrarehetra ao anatinao. Lazaiko fa salama ianao momboka eto, lazaiko fa ho afaka ianao, ho tahina ianao. Misaotra tompo. Amen. De ho tahiny tompo tsika menakavy ho tahiny tompo tsika aty Frantsa aty, aty Allemagne, aty Italie, aty Europe, aty États-Unis, naizanaiza naranao fandarana aty Maurice, La Réunion, manerana zao tontolo zao, ho afaka ny ianao. Partageo maximum tony fandarany tony mba hanafaka olona maro izany. Mampatsiahy tsika ato Frantsa fa sabotsy ho avy zao ny fotoana tsika ao amin'ny 19 rue de Stalingrad, Arcueil, ao no anatanterana ny fotoana
manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso ano any amin'ny tapaky ny volana me amin'ny verina ta frantsa ary de efa mampiomana antsika rehetrarehetra sady izay ao anaty aretina tsy filamina tsaina voafatotry ny problème ao anatin'ny fo fa ho afaka ianao amin'ny fandalovantsika eto anampitosika ianao fa tsy maintsy miova amin'ny fiainanao ho mandeha zao reny olona marary lava tsy mety sitrana reny tratrana cancer aty a frantsa ty reny le tsy sitrany dokotera reny de fa mpiomandeha zao izy fa ho avy pasterery tina miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo anao délivrance anareo zay ary ho afaka ianao ho tsindrika eto ary ny fotoana rehefa akaikikaiky satria mbola jerentsika tsara hoe aiza ny toerana anatanterahana azy ho tahiny tompontsika menakavy veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantely izy mba asitra